ahoana marina ity resaka tetezamita ity. Antokoniza marina no ao ambadiky ilay sisiondresaka ametraka tetezamita. Antokoniza no mifofotra tsy anaja ny tetiandrom-pifidianana. Ankoatra ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana misy. Efa mibaribary toy ny vaniakandrona ny ataony fitondram-panjakana ankehitriny. Ny mpitondra amin'izao fotoan'izao ihany anefa no nanoratra sy nampandany eny hatramin'ny fitsapakevim-bahoaka tamin'ny karapokotany an'izany ny 10 Desambra 2024 ka niteraka ny Repoblika faha-efatra. Mazava fa 5 taona no fotoam-pitondrana ho ana filoham-pirenena, 3 taona kosa ho an'ny ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Mazava izany fa izay vao fidim-bahoaka voalaza anarana roa ireo dia tapitra amin'ity avokoa ny mandahan'izy ireo. Izany hoe fifidianana roa no tokony ho isy eto raha araka ny lalam-pandrenana satria sady lany mandany ben'ny tanàna no lany mandany filoham-pirenena. Ny solombavam-bahoaka no amin'ny taona 2024. Ny hita eto amin'ity firenena ity anefa toa tsy mizotra amin'ireo voalaza ny lalana ireo ny toetra raha-pirenena sy ny fomba fiasan'ny fanjakana. Ny fanjakana no isan'ny vosotra satria mbola te-hitazona ny fahefana ve samy konikonina inona any ambadika any. Ny fifidianana no zava-dehibe indrindra ho an'ny demokrasia sady fanajana ny zom-bahoaka izany sady fanajana ihany koa ny mahatany repoblikanina any Madagasikara ary farany fanajana ny lalam-pandrenana. Tsy niomana amin'io mihitsy anefa izao fitondrana rajoelina izao raha ny zava-misy fa toa ny pomba azy tsy azo akisoka no mivoy fa isy ny fifidianana. Toa teny avoaka fotsiny hoe tsy matahotra fifidianana eny antokony fa tsy araka izay ilay fihetsika. Isan'izany ny resaka fanatsarana ny lalam-pifidianana. Inona no iziriziriny fanjakana hatramin'izay fa tsy anova lalam-pifidianana? Ny antoko andray anjara amin'io anefa mitaky avokoa ny ametrahana lalam-pifidianana ifanarahany rehetra. Inona ny olan'ny fanjakana raha toka ny antoko politika rehetra no miaraka mamolavola ilay lalam-pifidianana mba ifanarahany rehetra? Io no antony hitakina ilay fikonan-doha. Tsy miraika fa mikiry biby anefa ny fanjakana tsy hanao izany hono fa hoe aleo hono amin'izao. Ny Z5 tamin'ny farany herinandro teo anefa nanome fe-potoana farany na ny ultimatum fa idina an-dalambe raha tsy manaiky ny fifampidiniana. Tsarotsika tsara ity teny natao ny mpitondra teny ny governemanta ity izay milaza tamin'izany fotoana izany fa tsy hikitika lalam-pifidianana izany mihitsy ny mpitondra. Hoy indrindra mantsy izy hoe et le team qui était à l'époque dans une coalition nouvelle majorité présidentielle. Vous tous avez fait voter cette loi, ce cadre juridique-là. Et je tiens quand même à rappeler que le régime Radjoe n'a jamais pensé à changer ce cadre juridique-là, que nous n'avons pas conçu, que nous n'avons pas élaboré. Parce que nous sommes démocrates, nous nous soumettons à ce qui a été déjà là. On n'a jamais pensé à tailler les lois à notre mesure. Le gouvernement ni le président Radjoe n'a jamais pensé à tailler la loi à sa mesure. Les lois qui existent actuellement, qui régissent les élections, sont des lois qui ont été là bien avant que nous arrivions au pouvoir. Tsy hikitika na anova lalam-pifidianana izany mihitsy ny fanjakana ary tsy manana eritreritra amin'izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa tombotsoan'iza no arovana ao anatin'ilay tsy fanovana lalam-pifidianana. Satria ve io lalana io ilay nazahoana doublon iray tapitrisa mahery tamin'ny fifidianana taona 2024 ka mety amin'ireo mpitondra io mba hitazomana fahefana? Na ilay fanitsina na ny recommandation izay nataon'ireo firenena mpiara-miombonantoka aza toy ny SADC tsy nisy na iray no tanteraina fa leo ihany io lalam-pifidianana io. Isan'ny olana ny vola ho ampiasain'ny kandida mandritra ny fifidianana. Tsy mbola misy lalàna mamaritra io vola ho ampiasain'ny kandida io ao anatin'ny lalam-pifidianana izay ampiasaintsika io. Hitantsika rehetra nefa ny vokatra izany ankehitriny. Ohatra kaiky ny filoham-pirenena ankehitriny io no isan'ny nampiasa vola be nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2024. Na ireo kandida any amin'ny firenena-dehibe aza tsy mbola nampiasa vola be toy izany. Ity no santionany zavatra ny tranga tao anatina famorim-bahoaka nataony mpitondra amin'izao io. Ny taona 2024 iny no ny tranga izy ity. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola amperinasa aza
efa mividy olona toy izao anatrika lanonam-panjakana dia anahoany izany amin'ny fampelezan-kevitra tsy mahagaga raha inina ampahantraina ny vahoaka mba ho mora ambakaina na vidiana toy izao dia averiko eto ity teny nataona mpandinika raharam-pirenena no sady efa mpikambana teo anivony KMF-kono hoe isan'ny mpanaramaso ny fifidianana tamin'izany fotoana hoe fadiso-kevitra ny milaza fa ny lisym-pifidianana ny tena fototra ny alabato anisany izy raha statistika tamin'izany nataonkono hoe tamin'izany teo amin'ny 9 ny alabato ihany raha ohatra raisitsika zany hoe 100 ny alabato dia ny 9 ihany no makasika an'le lisitra spifidy fa ina ohatra ny tena vokatreo dia ny fampiasambola tsy voafetra ny candidat sy ny antoko politika mazava izany izany no tsy mampiraika ny fitondrana ankehitriny tsy anova io lalam-pifidianana io satria ny candidat mpanjakana no azo tombony voalohany amin'izany amin'ny fampiasana ireo olo-mpanjakana sy ny fitaovam-panjakana ary ny volam-panjakana mandritra izany ankoatr'io ny vola anatanterana ny fifidianana 5 taona ny tondrana ny filoham-pirenena efa mazava fa ny janoary 424 dia mpitondra afa indray no hitondra ny firenena inona no antony tsy homana n'ilay mpitondra io amin'ilay vola izay hoentina anatanteraka ny fifidianana vola entina manao sehosehoety seroa misy fa vola entina manatanteraka fifidianana tsy misy tonga ho azy ve izany hoe firenena republikanina tsy niomana tsy manambola entina anaovan'ny vahoaka ao amin'ny fifidianana kanefa efa voarakitry ny lalam-pandrenana mazava ny momban'io ankoatr'io na ilay datim-pifidianana aza tsy mbola navoaka ny mpikamba ny governemanta hatramin'izao na efa nekeny hasese ireo datina tolotry ny seni toa mifanipaka tanteraka ny zava-miseho sy lazay ny mpitondra dia io mipotra io indray ilay resaka tetezamita ankehitriny miparitaka etseroa fa efa vita hatramin'ny sarta na sata nangalarana sy nanaovana osoka mihitsy ny sonian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy filoha Era-Jonior Mampianina mahagaga ihany raha mitaky fifaninanana kanefa mitaky ihany koa tetezamita ny adidy ataon'ireo filoham-pirenena roa teo aloha ireo dia ny anavozana sy ny anatsarana lalam-pifidianana tsy mila tetezamita fa ny toromarika dia tokana dia ny fanatanterana ny fifidianana io no baiky mpitolomana nataony ny rodiben'ny mpanohitra eto Madagasikara ho an'ireo mpiaradi amin'ny manerana nosy avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana raha ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony RMDM sy ny fanambarana ary ny antsoavo izay nataony filoha Marc Ravalomanana tany Tomasina farany teo ireny dia tsy milaza mihitsy hoe mitaky tetezamita ny antoko 5 aoka tsy ho adinony rehetra fa ity fitondrana ity rehefa misy ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena dia ny mpanohitra foana no mahazo tsiny sy soketaina nandritra ny fitoam-pitondrana izay rehefa tsy ny mpanohitra dia ny Covid-19 na ny ady ao Ukraine ko tsy mahagaga raha misy fahasahiana ho an'ny sasany mangalatra soniany ireo filoham-pirenena teo aloha ireo milaza fa ireo no mitaky tetezamita na tsy mbola nylobava anyzany ary tsy mizotra amin'izany mihitsy aza ny etsika politika sy ny fidinana ahifotony ataon'ireo filoha teo aloha ireo mampirisika ny olona mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana aza no ataon'ireo satria tom-pifidianana ity taona ity dia mipetraka ny fanontaniana hoe ny lalam-pifidianana tsy ekeny mpitondra kitiny tsy ny omanany ny vola hoentina manatanteraka ny fifidianana tsy ataony ny fanentanana ny olo-pirenena ho amin'izany raha mihoatra amin'ny fizarana ry kantonesy iray vili tsy ekeny ny fikoanandrom-pirenena ny datim-pifidianana tsy avoakany dia iza izany no mikonikona tetezamita tsy samy se masoandro sy miseho vahoaka io kanefa milaza fa efa nresaka tamin'ireo mpiara-miombonantoka any Madagasikara fa anohana ilay tetezamita io hono sokafo ny maso ry malagasy leo sotofoka izao fitondrana izao fa ahoana mariny ahoana mariny